d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadina amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy anetri-tenaka hivavaka sy tady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hahasitrana ny tany. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana 740 andiny fatelo amin'ny efapolo. Tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. dia faly miarabara rehetra indray ry havana amin'ny alalan'ondrapeo radio izao a zay manaraka sy tapaka zanondrapeo zany a ary manaraka ny fandarany toivaka ny fahamarinana ny chaîne d'honnêteté zay mitory amintsika ny fitiavan'Andriamanitra ary ny fitarinantsika andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Koa dia misotranao hatrany mbola manaraka sy tapaka izao ondrapeo zao a zay fampizarantsika ny soa sy fampahirizantsika koa mba andehanantsika amin'ny mazava satria zanaky ny mazava tsika araka ny sitrapon'Andriamanitra zay nitanterahan tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zay nandraisantsika ny famonjena. Olo mantanteraka izao fandarana zao dia ny révérend Rary John David Elson zay ao amin'ny toivaka ny fahamarinana. Ivavaka tsika tompo dia sotranao hatrany zay mbola nomenao fotoana ahafahana mifampahery ary fa fotoana mba andeha amin'ny mazava satria efa natarianao zay ho zanaky ny mazava dia andeha amin'izany fahazavana ka ho fanasana sy fahazavana tokoa amin'ny tolo rehetra zay misy anay ho mpanofo mahatoky araky ny teninao zay nambaranao tamin'ny Saint Paul tompo malalo dia tafiohery zay de le hery fanainao masina fanahy mahery fa tsy fanahy osaka hitanay manohatra zay toetra ratsy rehetra sy ny fanangolen'ny devoly ka mitarika anay ho any amin'ny lalan'ny fahaverezana fa tsy sitraponao zany tompo fa ny anaranay ny fiainana de ny fiainana sy ny fiadanana no sitrakao de ny fahavelomana mandrakizay zany. Dia io ny fotoana rehetra zay tanterahana ny alalan'Ondrapeo ny toivaka ny fahamarinana izao mba hifampirezanay araky ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy tompo no anaovanay zany vavaka izany. Ao amin'ny Timoty voalohany toko voalohany andininy 12 nitondratsika sy fampirezana sy fampizarantsika ny sosiny tsara avy amin'ny tompo. Hoy ny tenin'ny Saint Paul ao amin'ny Timoty voalohany toko voalohany ka ny andininy 12. Misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika aho zay nampahery aho fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompona. Raha midika teny ambonina komunika ry havana novakina dia zao nivaky ny amin'ny anaran'ny tompo hoe velom-pisaorana ny Kristy Jesosy tompontsika aho fa nomeny hery atoto-sako ny fanompoko velom-pisaorana azy aho fa nataony mahatoky ka notendreny anompo azy. Nataony mahatoky ka notendreny anompo azy. Raha miresaka ny Saint Paul motsika dia tsy azo adonona mihitsy ny zavatra zay nitanga teo amin'ny fiainany zay nitranga zavatra tsy napoizy ny tao Damaskosy araka ny voalazo amin'ny bokin'ny Asin'ny Apôstôly toko 7 mitantara ny fanenany Saint Paul tamin'i Jesosy Kristy ka natonga azy niova fo lehilahy zay mpanenjika sy papahory ary fahavalo ny filazany tsara teo aloha dia tonga lehilahy mahafana fo tamin'ny asa fanompona ary mahatoky tamin'ny asa zay natson'ny tompo azy tao anatin'izany. Raha mandinika ity tenin'ny Saint Paul tsika dia hita fa ho an'ny olona zay tia hanara-dia an'i Kristy, tia hiara-iasa amin'i Kristy dia takian'Andriamanitra mihitsy ny fiovam-po. Takian'Andriamanitra mihitsy ny fiovam-po. Andriamanitra raha mifidy olona ho mpiara-miasa aminy dia tsy mijery ny tsanganany izy na ny bikany na ny endriny fa ny fo no jereny sy dinihany amin'izay
olona iara-masany. Hoy voalazo amin'ny bokon'ny Jeremia 17:10 hoe izaho Jehova no mpandinika ny foa, mpamatatra ny foa sy ny vo. Zavatra sarotra amintsika no atakatra an'izany avana fa Andriamanitra dia mahita araka ny tenin'ny Tompo hoe mianja handro eo anatrehany momba antsika rehetra ao anatin'ny fotsika io ny tarafana. Izay mahizy antsika hoe ty olona ty dia olona tsara fanahy na olona azo itokisana, na ity olona ty dia olona mpamadika ary olona ratsy fanahy sy ny sisa sy ny sisa. Ary Andriamanitra irery ihany manana ny fahalalana mikasika izany toe-pon'ny olona tsirairay zany. Voalazo amin'ny Samuela voalohany 2:17 raha ny fidy any Davida ho mpanjaka izy dia zao nambariny foi Jehova tamin'ny Samuela, aza mijery ny tarehany na ny avy nitsanganany fa efa no laviko izy, fa tsy mba toy izany ny fijerin'ny Jehova. Ny olona ny fijerin'ny Jehova fa ny olona mijery miseho ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo. Anisan'ny takin'Andriamanitra mandrakariva amintsika voalohany indrindra ry havana zao mpiara-miasa aminy dia ny fotsika araka ny teniny zay nambara, araka ny teniny nambarany dia hoe anaka tolory ihany fonao, araka ny masonao faly mijery ny lalako dia ny tompo izany. Zava-dehibe amin'Andriamanitra zany hoe vahoakany manolotra ny fony izay naiky anjakany, satria amin'ny fo io ny tarafana ny maha-olona tsara fanahy sy ny maha-olona ratsy fanahy ka azo itokisana sy ametrahana andraikitra raha olona izay manana fo madio izay azo itokisana. Izany dia izany nahatonga ny Saint Paoly izay tsy nisalasala mihitsy nanambara tamin'ny Timoty hoe sotra nan'i Kristy tompo mandrakariva fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompony. Raha isika olombelona no mijery amin'ny Paoly dia olona ratsy fanahy, olona mpamono olona, olona mpampijaly olona, olona fahavalan'Andriamanitra, kanefa nahoana no nofidian'Andriamanitra tamin'izany? Fa tsy ilay toetra zay nataony na ny asa zay nataony zay no fa le fony hoe ty olona ty ny toe-pony ty olona ty dia mbola azo vonjena, ty fony ty olona ty dia mbola azo sitranina hiala amin'izany toetra ratsy zany ka tonga azo mpanompo mahatoky antanteraka ny asa zay netson'ny tompo azy. Ary zava-dehibe zany ry havana, ary tokony eritreretintsika tsirairay avy zany toetra zay hitan'ny tompo tao amin'ny Saint Paoly zany. Dia aloha tsika hiaraka ny taroronomasina itosy amin'ny iray vonjeo ny taninay.
araka nambarateo ry avana hoe raha isika olombelona no mijery ny Santa-Paoly raha milajimaky ny tantarany tsika satria voalazo amin'io Timoty voalohany io dia i Santa-Paoly ihany moa nanambara zany toetrany izany zay toetra zay tena tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra kanefa nahoana izy no voafidy sanaty tendren'ny tompo ka natao hoe mpanompo mahatoky antanteraka ny fanompona. Zao nambarany mindiny 17 amin'ny Timoty voalohany toko voalohany mindiny 17 dia izaho zay mpiteny ratsy fa iny sady mpanenjika mpampahory fa raha olona tahaka izany raha ny fijerintsika maha-olombelona dia olona tsy azo ametrahana andraikitra zany, olona tsy azo tokizana zany satria olona miovavova, olona tsy manana zay tena fahatsarana takiaraka zay takin'Andriamanitra fa Andriamanitra fa ny teny mafantatra fa toe-ponyity lehilahy ty dia tena hitany tokoa fa olona mahatoky izy ka azo anakinana andraikitra amin'ny fanompona. Santa-Paoly, tsapany Santa-Paoly izany fijerin'Andriamanitra zany satria na izy koa aza dia mieritreritra hoe izaho zao olona tsy mendrika sy mpamono olona ity ve dia mendrika mbola ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra zay lehibe sady lehibe no masina. Tsapany fanahany Santa-Paoly lalina loatra izany fitiavan'Andriamanitra zany sy ny safidiny zay netefa tao aminy ary dia tsy ariny mihitsy nanambara zany tamin'ny Timoty zay zany anara-panao fanataony mahatoky ka notendreny ho amin'ny fanompona. Mety misy amintsika mitovy eritreritra amin'ny Santa-Paoly zay manana hevitra fa hoe za dia mpanota, za dia mpangala, za dia mpanompo sampy, za dia mpanao kolikoly ary niaina tamin'ny fitiavam-bola dia sy tafahora loatra, tsy mendrika ho mpanompon'ny Kristy, tsy mendrika ametrahany zany fitokisana zany. Tadidio ry havana fa nitenin-dresako ity tamin'ilay olona vehivavy nijangajanga dia zao hoe inona ny teniny tamin'ilay vehivavy tratra nijangajanga zay nentin'ireo lehilahy teo aminy, zay hoe meloka tokony ho toram-bato fa ny tompo nanambara tamin'ity vehivavy dia zaho tsy mba manameloka anao, za tsy mba manameloka anao fa amin'izao sisa izao kosa aza manoto intsony. Zany hoe amarin'ny tompo amin'ny olona mandrakariva fa tsy tonga iantsony marina izy fa mpanota mba hibebaka, tsy tonga nameloka izy fa nafaka antsika amin'izay hoe toetra ratsika ka mbola olona azo vonjena izaho sy ianao ary fantatro ny tompo fa mbola azo ametrahany fitokina mba olona mahatoky tahaka ny Santa-Paoly zay atao hoe fahavalony filazantsara, fahavalony n'Andriamanitra kanefa nofidin'ny tompo olona mahatoky amin'izany asa zay niantsony antsika tsirairay avy zany. Notendrena amin'ny fanompona, notendrena amin'ny fanompona. Andriamanitra no manendry olona ho mpiara-miasa aminy, tsy safidin'olona izany fa
fitaovana ampilatan'Andriamanitra ihany isika antanteraka zay safidin'Andriamanitra zay raha misy fifidianana ohatra hoe zay atao am-piangonana ohatra hoe mifidy diakona na mifidy komety sy fidy tompon'andraikitra ao anatin'ny fiangonana de zao hoe fitaovana ihany tsika fa Andriamanitra no miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina mitarika zany atanteraka zany safidin'Andriamanitra zany amin'ny olona anankiray zay andray ny toerany mpanompo toerana tsy de manaisa olona loatra zany hoe zany hoe tendrena ho mpanompo fa amin'Andriamanitra zany dia andraikitra lehibe sady ambony tadio nefa fa rehefa andray ohatra hoe natao batisy ianao de misy voady sy fanekena hoe ho miaramila ny Kristy rehefa nraisina ho mpandray fanasan'ny tompo ianao de misy voady sy fanekena fa atanteraka ny baiky ny Kristy ary mpanompo mahatoky amin'izany asa amin'izany dingana zay noraisina zany de tsarova fa mpanompon'i Jesosy Kristy rehefa manaiky ho mpanompony ao anatin'izay voady sy fanekena fa tadidio fa tsy mpanompon'ny Satana ianao rehefa nandray zany batisa masina zany na tonga ho mpandray fanasan'ny tompo dia mpanompon'ny Kristy fa tsy mpanompon'ny Satana zany dia aoka tsy hanamelo tena itsony tsika tsarova fa Andriamanitra tsy miantso ny olona tanteraka akory reo apôstôly zay nifidin'ny tompo reo de mety manana zay mety fahalemena na fahotana zay namatotra azy fa de zao hoe fantatry ny tompo fa ao amin'ny fonondreo olondreo dia fo zay vonona akatosy anaraka ny baiky ny Kristy dia nifidiny eny fa na de misy ara hoe naningana ny anankiray sahala ny Jodasy fa zao hoe Andriamanitra de mahafantatra ny toe-pon'ny olona tsirairay avy ary fantan'ny olona mahatoky ao anatin'ireny asa ireny tsy mora ny asa anendrena zany mpanompon'Andriamanitra zany fa mila mila tanjaka ara-panahy amin'izany fanompona zay natsoin'ny tompo atsika izany satria be ny fahavalo amin'izany fanompona zay natsoin'ny tompo atsika izany mba hanakana atsika tantanteraka ny sitrapon'Andriamanitra mba tsy hatonga atsika ho mpanompo mahatoky amin'izay natsoin'ny tompo atsika dia tratra ny fanongolen'ny devoly sy ny any ary be dehibe ry havana zay le hoe amin'izao vanim-potoanantsika izao hoe zavatra misy eto amin'ny firenentsika dia mandra ny firenena ary dia tomazo vahana ny fitiavam-bola sy ny fanaovana kolikoly dia efa napetraka amin'ny toerana anankiray ny atao hoe tompon'andraikitra kristiana anankiray tompon'andraikitra ao amin'ny toeram-piasana na ao amin'ny ministera anankiray ka matoy ianao tafapetraka teo dia inona fa Andriamanitra nametraka teo anao mpanompo mahatoky ianao zany solotena ny Kristy tanteraka ny asa fa tadidio foana fa Andriamanitra ny fidy olona araka n'izay nambaran'i Jesosy Kristy hoe izao ny fidy anareo fa tsy ianareo ny fidy zany hoe olona mahatoky amin'ny asa fanompona misandrahaka amin'ny lafiny maro zany fanompona zany dia manomboka eo Jerosalema araka ny fiteny ao amin'ny ankonanao ao anatin'ny fianakaviana anatin'ny toeram-piasana amin'ny toeram-pianarana olona marina lavitry ny fitiavam-bola sy ny kolikoly zany olona izany vonona hijery sy hanonitra ny hafa zany hoe ny olona manodidina azy andraikitra sarotra zany toerana andren'ny tompo sy ny antson'ny tompo atsika ka napetrahan'ny tompo atsika mpanompo mahatoky dia aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesantsika amin'izany andraikitra zany ka tsy anaraka ny fanaony zao tontolo izao zay miaina ny faharatsiana samy-hafa ka indraindray na de kristiana na de lasa manaraka ny fanaony zao tontolo izao ka manana fitondran-tena mendrika zay tsy mendrika ny filazantsara mihitsy manao kolikoly lasa ny fieremana na ny fitiavam-bola ny sainy sy ny fony ary dia lasa malala baraka ny anaran'Andriamanitra de ava malalo amin'ny tompo tadideo ny ambarany Saint Paoly hoe fanataony mahatoky ka notendreny amin'ny fanompona zany olona mahatoky ianao efa nijeren'ny tompony fonao kanefa raha mivadika amin'izany ianao de tadideo fa zava-dozany miandry ny olona zay mivadika amin'izany fitokisan'Andriamanitra izany de tsika anaraka ny osana efitsika matomboto fitiavana amin'ny raha hoe fanirina Andramanitro mangataka esuriny aiziny ty tanina
fandatsara tsisy tsony taotrana manara-po manao zay tiany atao nefa no ianao ty tsy mamada de mifona sy mangataka matahiriray andry faizay kasikarata nindrazana sapindrano tompoina fa hoe maro tena mampinireo famonona mitady avankarena ina fandrafinana tomy mamakamina umereo miaina mizany ny fomba tahotrana tiko gasikara ka tsy maniny saiko tiko tany tsara naikanao ny raiko ny farapahana no tiko anjaka teninao no inoko ana tsara fiainana tonay fahendrena firaisanay namina tanjo tsikeri ampiteri manonja ianiko tiranity ho tonga traizane fizanidy raha mifandrafitsy mifankaty tsara raha mifandray tanana ka ana mafilay fiavanana mauvaviray sy hosainiray lideranana ndriamanitra rano ny fivo iarakamo de hotratrilay seranana tena fantatramatsy iarambahita miza ireo lazaina hoe olo izao tontolo izao mahay mifankaty mifanara-tsainely ny fampitsitso mijava dramana iranety manja faisike fananaikany Kristy mifampitolany mamisy magidy mifankatiavare mifadeferare matokila efanyantso alandavorany nity maenganesa miotody amilay serananary ho an'ny olona zay fitian'Andriamanitra ka nataony mpanompo mahatoky amin'ny asa manompoana zay misandrahaka any amin'ny toerana maro samihafa manompoka amin'ny tokantrano dia olona mahatoky manoloana ny vadiny tsy hijangajanga na hampirafy ny vadiny olona mahatoky manoloana an'ireo zanany olona mahatoky ao anatin'ny amin'ny fianakaviana olona mahatoky indrindraindrindra any amin'ny toeram-piasana ka ho hitan'ny olona fa ty lehilahy ty na ty vehivavy ty dia olona marina ary tena olon'Andriamanitra tokoa zany ry havana no tian'Andriamanitra ho aseho antsika olombofidin'Andriamanitra tsika mampanompo mahatoky antsika n'Andriamanitra ka nametrahany antsika amin'ireny toerana misy toerana ambony amin'ireny toeram-piasana maro samihafa ireny dia ako hita taratra fa
manana ny Kristy velona ao rahatsikitsika. Samy hafa mihitsy ny vokatra azo na de samy misy tombony aza ohatra ny orinasa, fa tena hafa mihitsy zany atao hoe olona mahatoky amin'ny asa zay nakinina taminy. Ohatra hoe misy ny orinasa iray teo aloha misy tombony lay eo amin'ny fitantanana zay tanterahany olona anankiray, de rehefa atao moa ny bilan farantoana de hoe nisy tombony. Fa hafa mihitsy ny vokatra raha olona mahatoky ka mpanompo ny Kristy tena mandeha amin'ny fahamarinana, mandeha amin'ny fahamasinana, olona lavitra ny kolokolo sy ny fitiavam-bola, dia azo ambara mihitsy hoe bebe koa ny tombony sy ny vokatra azo raha ampitahaina amin'ny olona tsotra fotsiny, olona zay napetraka fotsiny araky ny hoe ty namako ty de apetraka eo, tsy ny hoe olona mahatoky mpanompon'ny Kristy zay Andriamanitra mihitsy ny nona fa nametraka azy tamindreny toerana. Dia rehefa jerena ny vokatra amindreny hoe orinasa reny, mijery ny bilan hoe tena nisy tombony tokoa, miavosa be tokoa ny tombony zay vokatry ny asa zay nitanteran'le mpanopon'Andriamanitra reny, dia zany ndray havana no manamarina fa tena olona mahatoky mpanopon'Andriamanitra. Ny olona tendren'Andriamanitra ho mpitarika ry havana de tadio fa olona mpanompo izy aloha, mpanompo izy aloha vao mpitarika, satria efa mahalala mialoha ny lalana hitondrany ireo olona eo ambanin'ny fahefany, ireo olona zay eo ambanin'ny fiadidiana. Mpanompo zay efa nandeha lalana araky ny sitrapon'Andriamanitra, olona efa nandray ilay famonjena teo amin'ny hazo jaliana, olona efa nateraka indray, olona efa nibebaka ka nanary nizay toetra ratsy rehetra, ary olom-baovao ao amin'ny Kristy. Zany n'olona mahatoky zay tenen'Andriamanitra, olona efa nanary ireo toetra taloha, araky ny ambarany tao amin'ny Kolosianina toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 12 ny fitsangajangana, ny faratsiana, ny fieremana sy ny filalavan-dratsy, ny fanompo-tsampy samihafa. Mpanompo mahatoky zay tsy monimonina amin'ny asa fanompoana zay niantsoana azy, ary dia tanteraka ampitiavana amin'ny asa fanompoana zay nanitrahany tompo azy. Koa ho an'ny mpanopon'Andriamanitra de mana tena vokatra tsara mandrakariva izy, ary mila hoentiny eo aminy zany vokatry ny asa izany. Ohatra raha mijery ny amin'ny atao hoe talenta ao amin'ny filazantsara Mateo toko 7:20 ka hatramin'ny 17 tsika, nisy olona telo rahalahy zay nomena ny talenta sy andeha ny tompony, de nomena ny talenta 5, nomena ny talenta 2, nomena ny talenta 1 mba samy ampiasaina, ary de natoky azy lay tompony zay nandeha tany lavitra, ka nenany andraikitra arak'izay fanomezam-pahasoavana nanany tsiray avy, ary hita mivokatra, hitantsika mivokatra ao anatin'izany fa zay olona nahatoky dia nahita tombony bebe tokoa. Na nylay nomena 5 zany na nylay nomena talenta 2 zany dia samy nahazo tombony avy, fa le nomena talenta 1 dia zavatra teny zay tao hoe mandratra fo an'ilay tompony nambany, mila voatsiary ianao sy ny sisa sy ny sisa. Fa ilay nahazo tombony kosa de inona ny teny nataon'ny tompony taminy? Teny feno fakasitrahana, ary nanondrotra azy ho amin'ny toerana ambonimbony kokoa. Zany ry havana ny olona mahatoky misondrotra, mahazo fisondrotana na promotion eo amin'ny fiainany. Inona ny nambara tam'ireo olona mirahalahy zay mahatoky zay nomena talenta 5 sy ny talenta 2? Tsara izany ry mpanompo, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao de ho toendreko ho mpanapaka amin'ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Zany ny teny zay atolotr'Andriamanitra ho an'ny mpanompo zay mahatoky ka napetrany amin'ny andraikitra maro samihafa. Fa tsy olona andeha hivadika amin'Andriamanitra tahaka an'ilay nomena talenta 1, fa ny tany am-paosiny sy ny fitiavam-bola no mibahana ato anatin'ny sainy hoe tombony ho anazy. Ka inona ny zavatra zay niandry azy de zao hoe mpanompo ratsy fanahy any amin'ny fanimetrafo sy ny fahaverezana mandrakizay no hiafaran'ny fiainan'ny olona zay mivadika amin'izay fanekena sy ny fadika pitokisana zay amin'ny tompony. De avy malalo amin'ny tompo. Izao fotoana tanterahany toivaka amin'ny fahamarinana zao de fampiarezana antsika. Be dia be ho ihany zavatra miseho any amin'ny
toeram-piasana tsirairay avy any amin'nisy terany indrindra am'izao andro farany zao de be dehibe tokoa ny olona zay milona amin'ny fitiavam-bola ary tratra ny fakapanana de samy mpanompon'Andriamanitra zao ihany ary. Zany de zany indrindra ny taritana ny saitsika mba hiala am'zany toetra raty zany zay fantatra mihitsy fa mampahantra ny firenetsika. De averina ihany ny teny fanevany toivaka ny fahamarinana amin'ny tantara faharoa toko fahafito any andininy fahaefatra amby folo hoe amin'ny anaran'i Jesosy raha ny oloko zay natsoina amin'ny anarako no avy aneritena ka hivavako sy hitadiny tavako ary ala amin'ny ratsy fanao ny tena eny an-danitra ka mila ny elony ary nasitrana ny taniny izany olon'Andriamanitra ianao natsoin'Andriamanitra tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary naneritena tokoa ka hivavaka sy hibebaka dia matoky fa mpanompo tsara sady matoky ianao hiditra amin'ny fifalian'ny tomponao. Zany ny tian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ry havana koa dia mampahery antsika tsirairay avy raha toka mbola misy foafaty zany fanirindratso amin'ny fitiavam-bola sy ny fanaovana kolokolo zany dia aneo ny tompo miteny amintsika miantso antsika hibebaka hiala amin'ny ratsy fanao ka anary zay lotom-pahotana rehetra ka hitodika sy hiverina amin'Andriamanitra hibanjana le azo fijalian'i Kristy andray ny famonjena de mampahery antsika tsirairay avy ny tompo anie omba sy hitay antsika tsirairay avy hivavaka isika tompo misaotra anao zay mbola nomenao zao fotoana zao ahafana mifampahery fampitarika amin'ny lalana tsara zay soitinao andehananay de ny lalan'ny fahamarena sy ny fahamasinana fiainanay mba ho lavitry ny kolokolo sy ny fitiavam-bola fa hitodika aminao mandrakariva tompo ary angataka ny heran'ny fanaramasina mba hanafaka anay am'izay fatorany ratsy rehetra mba tonga anay olona mba hovonjy ao anatrehanao de taio hatrany ny firenenay mamindrafo amin'ity firenenay tompo ary avoasy izay mba olona araka ny sitraponao de ho anao nidera sy nihajan'ny voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay de misaotra antsika rehetra ry havana zay nanaraka izao ndrapeo radio voamaso zao sy ny fandarany toivaka amin'ny fahamarinana nateraka zany moa Révérend Raritsona David Elson de mirary ny fiadanan'ny tompo amintsika fanaovantsika veloma dia araka iretina ny hira raha ny oloko zay natsoina ambianarako isika mandrapeo raha tompoko.
ny soratra masiny ny fahamarinana manandratra ny firenena ho abolana 710 andiny 7 tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté.